La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, souk à vitres, trisancerement. Ni fampalalamba vao iarahana amin'ny soka vitre. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Maro ireo ambara grand dossier miparitaka amin'izao fanompotoanany fifidianana filoha am-pirenena izao. Isan'izany ny famarotana sy fanomezana tany ny Daewoo Logistics Corporation izay natratra hatrany amin'ny 520 sy 3 alina sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa hektara ny taona 24,000. Resy lahatra ny vahoaka ao amin'ny commune Kadinandriana fa ifidiny candidat larina fa 13. Maro ny antony mahatonga ny vahoaka ny Kadinandriana ifidiny candidat Andry Rajoelina amin'ny 7 volana novambra ho avy izao. Ny foanana tanteraka amin'ny fifananana hiditra ho mpitsara sy mpiraikitra raha faranteo ho ny ministry ny fitsarana nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety. Efa vita amin'ny fanadihadiana teo anivon'ny ministera ary miandry ny avy amin'ny Bianco sy ny pôle anticorruption. Voapirofo fa nisy ny kolokolo sy ny tsy fihetezana. Saika mitarena avokoa ny mpandeha amin'ny zotra D izay mihazo ny vato Antananarivo noho ny fampiakarana sarandalana nanomboka omaly. Ho any anivon'ny commune Ivato, ny fampidirana zotra hafa no vahaolana amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena nanao teny fampitandremana indray amin'ireo mpifindra monina antsokosoka avy any Meksika ny filoha Amerikanina Donald Trump tamin'ny Twitter fa tsy andefitra intsony ireo miaramila Amerikanina. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy ny vavao eto amin'ny Kolo TV ka manazanao ary anaraka izany alana tsiny tamin'ny fahatarana noho ny fanomanana. Fa ny anoino ambony boatsika ny vavao amin'ny ty alina ety dia maro ireo ambara au grand dossier izay miparitaka amin'izao vanim-potoana ny fifidianana filoha am-pirenena izao. Isan'izany famarotana sy ny fanomezana tany ny Madagascar Future Entreprise izay fantatry maro amin'ny hoe Daewoo Logistics Corporation izay matratra hatrany amin'ny 520 sy 3 alina sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa hektara ny taona 24,000. Ny fahaenany volana aogositra taona 24,000 no nanoratana teto Madagasikara ny orinasa koreana Tatsimo, Daewoo Logistics Corporation no Madagascar Future Entreprise na MFE Corp izay nanana ny fiobeny tetsy Ivandry. Iray volana latsaka kely meloa io fanoratana io anefa izany hoe ny 15 ny volana Jolay taona 24,000 dia efa nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny Daewoo Corporation sy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananatany ny taleny EDBM, ny lehibe ny faritra Melaky, lehibe ny faritra Menabe, lehibe ny faritra Tsinanana, lehibe ny faritra Sava ary ny solotena ny orinasa Daewoo Corporation izay manome fahafana ny Daewoo Corporation isitraka hijery amin'ny maritra ary andresy lahatra ireo ben'ny tanàna misy ireo tany tiany alaina. Izay tranga natalanjona ny mpanara-baovao maro tamin'izany fotoan'izany satria efa nomena ny orinasa vahiny ny tany vao soratana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ilay orinasa vahiny. Ireto avy ireo faritra sy distrika efa namidy sy nomena ity orinasa ity tamin'izany taona 24,000 izany araka ny antota taratasy eto am-pelantanan'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM. Tao amin'ny faritra Melaky, tany mirefy 720 sy 700 sy 3,000 sy 2 alina sy 10 hektara. Tao amina distrika misa 3 ao amin'ny faritra Melaka dia i Maintrano, Antsalova ary Morafembe. Izay ireto avy ny commune sy fokotany nisy ireo velaran-tany namidy sy nomena ny Daewoo Corporation, commune Antsalova, commune Trangay,
Komina Bekopaka, Fokontany Arindrano, Fokontany Sarika, Fokontany Masama, Fokontany Antsalaza, Fokontany Berongony, Fokontany Fenoarivobara, Fokontany Mafiovo-Korao ary Fokontany Begara. Tamy mirefy 7,745 hektara atao amina distrika 3 ihany koa ao amin'ny fatra Menabe dia Morondava, Belo ary Mahabo izay reto avy ny komina nisy ireo velaran-tany mihitsy sy nomenany Daio Corporation. Komina Morondava, komina Belo sur Tsirbina, komina Mahabo, komina Analaiva, komina Befasy. Tao amin'ny faritra Sava, tany mirefy 7,794 hektara atao amin'ny distrika 3 ihany koa ao amin'ny faritra Sava dia Iantala, Vohemara ary Sambava izay reto avy ny komina sy Fokontany anisy ireo velaran-tany mihitsy sy nomenany Daio Corporation. Komina Ampanifena, komina Apondra, komina Nosbe, komina Tsirabe Nord, komina Tsarabaria, komina Fanambana, komina Antanamambo, komina Lanjarivo, komina Ambohifeo, komina Antombana, komina Ambohitralanana, komina Antsahanoro, komina Vinanvao, komina Ampahana, komina Ampohibe, komina Ambalabe, komina Ambohivao, komina Noviarina, komina Morafeno, komina Ambodivoara, komina Faralalana, komina Ambohimalaza, komina Aminjaomby, komina Analamao, komina Ambohimitsinjo, komina Antala, komina Sambava ary komina Vohemara. Tao amin'ny faritra Tsinanana, tany mirefy 7,747 hektara tao amin'ny distrika ny Manoro sy Vatomandry, distrika ny Toamasina voalohany sy faharoa. Raha atao ny totalin'ireo tany nomeny fitondram-panjakana ny orinasa koreana tatsimo Daio Logistic Corporation ny taona 2024 izany teto Madagasikara tamin'ireo faritra 4 ireo dia nahatratratra any amin'ny 5,3 hektara. Efa nisy ny vola nomeny Daio Corporation ny fitondram-panjakana tamin'izany taona 2024 izany izay mitentina 7,1 sy 990 FMG. Izany hoe teo amin'ny 200 FMG na 70 ariary no namindianany mpitondra tamin'izany fotoan'izany ny iray hektara. Nofoanany ireo fivarotana sy fanomezana ary fangatana tany-panjakana ny Daio Corporation ireo tamin'ny taona 2024 nandritra ny fitondrana tetezamita araka ny fanapahana laharana fa 820 sy ny fanapahana laharana fa 420 ho an'ny faritra Sava. Ny fanapahana laharana fa 413 nanafoanana izany ho an'ny faritra Melaky. Ny an'ny faritra Tsinanana kosa dia ny fanapahana laharana fa 413 ary ny fanapahana laharana fa 413 kosa no nanafoanana ny faritra Menabe. Ity fivarotana sy fanomezana tany ny Daio Corporation izay orinasa koreana tatsimo ity dia isan'ireo antony tonga ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2024 nanao hetsi-bahoaka ho fanoherana ny mpitondra tamin'izany fotoan'izany. Fivarotana tanindrazana izay noheverin'ny mpitondra tamin'izany fotoan'izany haritra hatramin'ny 7 taona izay midika tsotra izao ho an'ny vahoaka malagasy fa fivarotana tanindrazana. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia resy lahatra ny vahoaka ao amin'ny komina Kadinandrenina fa hifidy ny kandida laharana fa 13. Maro ny antony mahatonga ny vahoaka ny Kadinandrenina hifidy ny kandida Andry Rajoelina amin'ny fa 7 volana Novambra ho avy izao. Tany toerana Iona Saina. Tahaka ireo komuna rehetra manerana ny Nosy, tsy diso anjara tamin'ny fampelezan-kevitra sy fampahafantarana ny kandida laharana fa 13 Andry Rajoelina ihany koa ny tao amin'ny komuna ambanivohitra Ankadinandrina. Ny filohany antoko malagasy miara-miainga Andriana Narovelo Ajo sy Iratsiraonana Norbert Lala ny tonga tany an-toerana nanatanteraka izany. Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nitondran'ny filohany antoko malagasy miara-miainga fanazavana ny amin'ny antony nanoanana ny Andry Rajoelina sy ny mazava-dehibe ny fampandaniana azy amin'ny fifidiana filoham-pirenena ny 7 Novambra izao. Misy olona mandehandeha aty vidy mofo gasy zay rehefa zoma vita mofo nga Kadinandrina zay
rehefa tsy vita amin'ny mofo akadin'andriana tsy vita ny rononoko marina sa tsy marina zay enina ko tsara rehefa tonga eo reny olon-dreny dia antanio azy amina rivony a ny omby vavy be ronono a vidina tamin'ny volany malagasy firy tamintsika tety akadin'andriana ny nahazo omby vavy be ronono aiza daholo ny omby vavy be ronono zanony izy a dia milaza azy hoe hitondra firenena tadidinareo tsara ny teneniny tamin'ny roso roa arivo atao goudron akadin'andriana firy metatra ny goudron vitany taty iza mahavita ny akadin'andriana zay ihany tsika ihany samytsika mahavita an'io ary matozy a mitenenareo hoe Iandry Rajoelina satria mahay miara-miasa zay a afaka miara-miasa ampandrosoana ny tanànatsika marina sa tsy marina efa ataontsika zao a inona zava-bita taty satria rehefa tsy miaraka amin'ny zalahy dia tsy mahavita fa tsika tsy maintsy alaitsika amin'ny fitondrana tsy maintsy mandeha tsika ary vaitsika indray ny tanàna marina sa tsy marina dia mampirisika anareo a fa tsika tsy maintsy mandresy ary tsy namandresy zany mihitsy marina sa tsy marina tsy indrindaona ny vahoaka nakadin'andriana sy ireo komina manodidina miandry ny datin'ny 7 novambra hifidianana ny Andry Rajoelina kandida ho filoham-pirenena laharana faha-13. Andry Rajoelina inona no mahatonga anao hoe hifidy anazy mahavita azy mbola tanory izy resy lahatra amin'ny akadin'andriana ahoana ny fahitanao an'ilay programme tena mahafinaritra azy ndray ahatahana ny besom-ba zany indrindra fa ny kondinina akadin'andriana fa hifidy amin'ny bulletin numéro 13 Andry Rajoelina izy roa lahy miara-miasa hiantsy hiatso satria atao amin'ny teteza mihitsy izy eza tsy nisy famatsim-bola nefa nahavita zavatra be indrindra raha ho anay eo fokotanina taminarinao tena zava-dehibe no napetraka na mahatonga ana ifemanresy lahatra amin'ny numéro 13 betsaka ny tetikasa hoetiny sy fampandrosoana hoetiny sady mahatanora azy koa sekoly ny lalana ny anarehetra ny fitambarany MMM sy ny Andry Rajoelina ny MMM aloha dia navita zavatra teto amin'ny commune anay hatrany amin'ny fokotany ny tsirairay avy a manana lycée zay manana CEG zay manana EPP zay navita tetezana barage sy zavatra maro samihafa tsy voatanisa MMM iady andrena anarivelo a dia tanakavana ny Andry Rajoelina dia zay zany matoky fa rehefa mifidy ny Andry Rajoelina zay a dia efa dika zay zany a fa tiany MMM izy no afaka hitondra sy ampandroso aingana sy maro ary hitondra vinamata ho amin'ny firenena malalatsika Madagasikara ry vahoaka malagasy ka manainga antsika rehetra mba hifidy ny candidat numéro 13 Andry Rajoelina candidat mahavita azy. Isan'ny nampiavaka ny fampelezan-kevitry ny kandida laharana faha-13 teto ny tonokalona tolotry ny ben'ny tanàna nakadin'andriana mirakitra ny amin'ny antony tokony hifidianana ny kandida laharana faha-13. Andry Rajoelina no vidiana ka zany mety arobireby fa tsika tsy miala numéro 13 ka raha misy tsy mety fa manamafy loha Andry Rajoelina tsy mainky filoha efa miandry azy miany avoloha. fa mitady ny fomba rehetra nakanana ny faradoboka amin'ny fampelezan-kevitra izay tanterahany Andry Rajoelina ao amin'ny Coliseum Rampitso ny fiadidian'ny Repoblika amin'izao fotoana izao hetsika izay nazahoana alalana mazava tamin'ny préfet de police io nasainatrano. Ny momba ny resaka marina ny amin'ny fampiasana ny Coliseum dia irivo rakotovao sy ny HVM no manao barofo fa tsy ny mapara. Irivo rakotovao no misalovana ny fahefana tsy azy akory ka manome baiko ny mpitandro ny filaminana anakana ny mapara tsy hanao ny installation sy hiditra ao an-toerana. Sofa manam-pahendrena ny mpitandro ny filaminana ka tsy hanaiky baiko tsy ara-dalàna. Izao no zava-mitranga. Ny 12 septambra no nanao fangatahana ampiasa ny toerana ny mapara ho amin'ny sabotsy 3 novambra 2024. Ny 17 oktobra dia efa nandefasana taratasy ny présidence izay tompona andraikitry ny toerana niaraka tamin'ny chèque andoavana ny ofany. Noraisiny ny taratasy fa tsy nentina andray ny chèque kosa izy ireo fa mbola hoe anontany ny HVM. Ny 19 oktobra vao namaly ny préfecture de police nanome alalana ara-dalàna.
Ny 17 oktobra dia efa nandefa taratasy tany amin'ny CENI ny Mapara hoe efa nanome autorisation ny préfet de police kanefa tsy mety mandray ny vola ofan'ny collision ny avy ao anivo ny présidence fa hoe mbola miandra ny décision ny HVM kanefa ny HVM ny alahady 4 novambra no nomena lalana ampiasa. Nanamafy anio fiainainan'ny HVM ny présidence tamin'ny alalan'ny taratasy nataony 14 oktobra 2024. Nilaza hoe efa miinsiste izy fa mbola tsy nandray décision rapide ny HVM. Kanefa dia anjaran'ny présidence no mandamina an'izany fa ny HVM dia mpanofa fotsiny ihany tahaka ny olon-drehetra tsy tokony nomena faveur manokana. Marina moa fa nalohan'ny Mapara tany amin'ny CENI ilay chèque ary noraisin'ny CENI somatsara araka ny taratasin'ny huissier. Etsy ankilany dia tsy misy olana ara-teknika mihitsy satria prestataire iray ihany no mampanofa ny sono sy ny écran géant sy ny sisa. Ary efa nifanaraka ny ekipa teknika ny Rotota ny amin'ny hoe sono sy logistique avy amin'ny Mapara ihany no ampiasain'ny HVM. Izany hoe barofo sy koba politika fotsiny no tsy amelanana ny Mapara ampiasa ny toerana ny sabotsy 3 novambra fa tsy olana hafa akory. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fietsiky ny fiadidian'ny Repoblika momba ity raharaha ity. Raha vao herinandro vitsy izay ny filoposolo-toerana no nanao antsoavo sy kabary tsara lahatra ny siny ny fitoniana, mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Teny feno fiatsaram-bela tsisy fitaka ary fampanantenana pokaty toy ny mahazatra azy hatrany no ataonyity fitondrana ity. Taorina ny hetsika izay nataon'ny candidat samihafa ny amin'ny fikasana ny hempotra ny fifidianana nivoaka tamin'ny fahanginana solontenan'ny mpianatra eny anivon'ny Université Antananarivo ary nanamafy fa tsy tokony isy izay fanakorontanana izay miantarandriana. Tsy fotoanany fanakorontanana intsony izao, izay rafezina nambarany teo anivon'ny Association des étudiants de l'Université pour le changement izay ivondrona ny mpianatra eny anivon'ny Université Antananarivo. Tsy misy afa-tsy ny fandrosoana amin'ny fifidianana no vahaolana eto amin'ny firenena hoy ireto varany. Ny fikambanan'ny mpianatra université ho an'ny fanovana dia mitondra ihany koa ny fomba fijerinay manoloana ny toedrara misy ankehitriny izay heverinay ihany koa fa izay nateny voaka malagasy dia isy ny fifidianana, mpitoniana sy ampilaminana tanteraka. Maninona moa efa nisokafana nisy mpifidianana tamin'ny nanomboka tany amin'ny 1er décembre 17 ka hatrany amin'ny 31 janvier tsy tany ianareo no tabataba. Naninona raha tany amin'ny 15 avril, tany amin'ny 16 avril proclamation officielle an'ilay liste définitive tsy tany ianareo no efa nanamisongadina sahady fa maninona efa ty amin'ny ora farany efa nametraka ny maha-candidat anareo no zao ianareo vao mitady fomba izay anakorontanana ny fifidiana inona efa tsy vahaolana zany. Manoloana io nanamafy ny tokony ahatongavan'ny malagasy rehetra ifidy ny GNECUC na ny Groupement national des enseignants et chercheurs des universités pour le changement. Eto zay dia misarika ny sain'ny vahoaka malagasy vaky volo. Tonga zao ny fotoana ahafahana antsika malagasy mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny raharaham-pirenena. No avinao, no avin'ny taranakao no andraisanao fanapahan-kevitra ny 7 novambra ka manasanao, manainganao izay mpampianatra mpikaroka amin'ny université ho an'ny fanovana mba hamonjy ny toerana fifidianana. Ka eto zay dia misarika ihany koa ny rehetrarehetra fa rehefa nandinika sy ny mahakalalina ny tetikasa hoentin'ny président Andry Nirina Rajoelina candidat lalana fahatelo ambin'ny folo dia resy lahatra fa io candidat io no heverinay fa afaka hanafitra Madagasikara ao anatin'izao fantrana lalina sy mangitongitsoka izao. Hoe ny alarobia ho avy izao no anatotosaina ny fifidianana ny filoham-pirenena araka ny lalam-pandrinana. Ny tsara ho fantatra androany dia tsy misokatra intsony lisy mpifidianana ho fifidianana filoham-pirenena izay totosaina ny alarobia ho avy izao. Mbola io lisy mpifidianana io ihany koa no ampiasaina amin'ny fifidianana solomaboaka manaraka eo. Michela Ranarjo. Tsy afaka hifidy ireo izay tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana namerina mafy izany avy ao anivon'ny CENI maraina io tsy misokatra ary tsy hisokatra intsony ny lisy mpifidianana hatreto. Ny lisy mpifidianana dia tsara ny manamarika zany fa ny lisy mpifidianana izay nofaranantsika tamin'ny fahadimy ny folo ny volana May lasa teo izay no ampiasaintsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy fiodinana faharoa. Isy intsony ny ho azo soratana ao anatin'io lisy mpifidianana io. Tsy isy afaka hiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana io na afaka hivoaka ao anatin'ny lisy mpifidianana io
amin'izay fifidianana rehetra hototosaina. Etsy ankilany dia misy ny fahazona ordonnance anivon'ny fitsarana mikasika izany raha ny fanazavana azo. Na izany aza dia ho amin'ny fividianana amin'ny manaraka no ahafahana mampiasa izany ary ahafahana ihany koa mampiditra ny anarana ao anatin'ny lisitra. Amin'ny resaka didy tsy volana na ny ordonnance dia ny mpitsara ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany no afaka manome didy tsy volana manery ny senia ampiditra ny anaran'ny olona ao anatin'ny lisam-pifidianana. Voalaza ny 240 ao anatin'ny lalàna zay. Fa saingy amin'izao fotoana iresahantsika zao no lafin'ny ara-teknika sy ny ara-potoana dia satria efa vita ny lisam-pifidianana ary tsisy ahafahana intsony afaka amerina indray ny fanamboarana lisam-pifidianana dia izay didy tsy volana ho azo amin'izao fotoana izao zany dia amin'ny fanamboarana ny lisam-pifidianana manaraka indray izay vao mety ho azo ho ampidirina ao anatin'ny lisam-pifidianana. Araka izany dia mbola io lisam-pifidianana io ihany koa no ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka manaraka eo. Na eo aza ny fanokafana ny lisam-pifidianana ny voalohany volana Desambra 2022 hatramin'ny faran'ny volana Janoary 2022 ary ny 15 Mey 2022 ny fanakatonana izany amin'ny fomba ofisialy. 10 andro mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena efa vonina fikarakarana rehetra isan'ny mampanahy ny olom-pirenena ny kolokolo mety hitranga mandritra n'izay fanisambato izay io maraina io nisy ny seho an-tsehatra momba ny fanisambato izay nitotosaina teny amin'ny seny Michela Ranarzaonatra. 10 andro mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena isan'ny miteraka resabedy sy roa ny mety sy ny kolikoly sy ny fangalaram-bato mandritra io andro io. Io maraina io nanamafy ireo mpikambana eo anivon'ny seny fa efa vonina ny fikarakarana rehetra mikasika izay. Izara no mazava ny zava-tranga amin'izany arangarahara tanteraka raha ny fanazavana eo ny fanisambato ary ny fanaterana ny voka-pifidianana. Rehefa vita ny fandatsaham-baton'ny olom-pirenena ny mpifidy dia mihidy amin'ny 5 ariva ny birao rehefa ohatra ka tsy misy tsony ny olona milahatra eo anoloany ny birao fifidianana. Rehefa anomboka ny fanisambato dia sokafan'ny mpikambana ao birao fifidianana. Zany hoe sokafan'ny filoha tapahany zany ny selazy dia sokafana ny urne. Dia isaina folofolo eo ambony latabatra ny bulletin tao anatin'ilay urne. Dia amin'izao fotoana izao dia iroso amin'ny fanasana ny vatotsika. Noho izany dia eto anatrehanareo no amahampy an'ity vata mangarahara ity mba hanisantsika ny vato ato anatiny. Eo zany ny vato isana tsy folofolo. Isana tsy folofolo dia rehefa vita fanisana tsy folofolo dia sokafana tsirairay ilay bulletin fa zay ny reny mamelana fotsiny ilay bulletin tokana. Faharoa izay amaky azy hoenim-bahoaka manafiky ny débrouillement. Numéro 2 zany. Tahaka ny hita amin'ny sary dia mandalo dingana maromaro ihany koa ny fanisana ny vato izay tanterahana ireo mpanisa vato miisa 4. Ny mpanisa vato voalohany manokatra ny bilta, ny faharoa mamaky amin'ny feo avy izay safidy hita ao anatin'ny bilta, ny fahatelo manoratra amin'ny solaitra be ny vato ary ny fahaefatra mameno ny taratasy fanamarinana ny isam-bato. Aorian'ny fanisana dia valopy lehibe mihidina ny enveloppe inviolable no hisy ireo antota taratasy rehetra sy ny vato rehetra hoentiny anivon'ny SRMV. Tahaka izay ihany koa ny entiny any amin'ny HCC, ny CENI, ny CED, ny CEC, ny MID ary ny préfet na ny lehibe ny district. Rehefa voasokatritsika dia mijerena daholo hoe ao tsara daholo ilay taratasy voasoratra. 10 andro no anana ny tompona andraikitritsaky ny birao mpifidianana anaterana ny vokatra. Miisa 2,704 alina ny birao mpifidianana manerina ny Madagasikara ho amin'ny ity fifidianana filoham-pirenena totosaina ny 7 Novambra izao ity.
amin'ny ankapobeny dia efa miandry ny figadonan'ny 7 novambra ny rehetra ahafahana maneho ny safidy. Manodidina izay fifidianana izay hatrany dia miombon-kevitra amin'ny fanatotosana fifidianana filoham-pirenena 7 ny volana novambra. Ho avy izao ny vondrona Europeana izay mambita hiraka eto amin'ny tsika. Tsy tokony isy intsony ny fanakorontanana raha ny fanazavana azo. Fezora valy. Miombon-kevitra amin'ny fanatotosana ny fifidianana araka ny fotoana efa voafaritra ny vondrona Europeana izay mamita hiraka fanaraha-maso ny fifidianana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny fanarahan-dalàna, fioaram-pefy, fampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fifidianana demokratika izay no anisan'ny votoato ny hiraka fanaraha-maso ataon'izy ireo. Tsy tokony isy intsony ny resabe sy ny fanakorontanana atao raha nambarany ny mpitarika ny hiraka fanaraha-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana. Nous sommes là pour observer tous les mouvements. Et j'insiste pour l'importance d'un climat de paix. Manara-maso ny fihetsika rehetra izahay, fa ny tsindrina indrindra dia nisian'ny filaminana anatin'izao fifidianana izao. Maneho ny fiara-miora izahay amin'ny fisian'ny fahafatesana olona na faharatran'olona. Ankoatr'izay, mila vahana ihany koa araka ny fanambaran'ny HSC ny filazan'ireo olona efa nanaraka ny dingana rehetra amin'ny fanoratana anarana sy ireo tsy niraika tamin'izany. Efa fantatrareo koa fa efa miparitaka any ny kara-pifidianana. Reo mbola tsy nahazo izany dia afaka maka zanany amin'ny birao mpifidianana raha toa ka voasoratra anatin'ny lisy mpifidianana ny tenany. À la condition d'être inscrit, de s'être inscrit au préalable. Ny 7 novambra izao raha ny fanazavana no amoaka tatitra ny fanaraha-maso natao mialoha sy mandritra ny fifidianana ireo hiraka ny vondrona Europeana ireo. Isan'ny tolo-kevitra fanatsarana aroson'izy ireo amin'izany. Raha ny fanazavana hatrany, isan'ireo tolo-kevitra efa nomen'ny vondrona Europeana tany amin'ny taona 2024 hanatsarana ny fifidianana amin'ity taona ity, ny famerana ny vola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra, tolo-kevitra izay tsy mbola neken'ny mpanao politika, mpanao lalàna, ireo rafitra sy mpisetra samihafa eto amintsika. Isan'ireo nekena kosa raha ny fanazavana ny famerana ny isan'ny mpifidy isaky ny birao mpifidianana ho 700. Tapitra teo tapa voalohany vaovao anaraka dokavatritra izy ao amin'ny tapany faharoa no atantsika mahakasika ny vola sandoka izay mifanohitra ny tatitry ny banky foibe sy ny mpitandro filaminana eo ihany koa ny fitarainany ireo mpandeha ny zotra de izay nahitana fiakarana nomboka omaly. Rehefa avy. Zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Kiri ankafizinao. Ny lavage Kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fanany lehibe ihany koa ary matsiro sy mampazoto tomana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Iskam, c'est quoi pour vous? La meilleure business school à Madagascar. Des opportunités professionnelles, des expériences internationales, une bourse d'études, un tremplin pour entreprendre, une famille. Iskam, be the change.
Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec BIC! Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatrany 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamam, venez découvrir la 2e édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trineta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthmconsulting.com. Alex Ema izay indray no oronan-tsara rahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia nifoanana tanteraka ny fifananana hiditra ompitsara sy prakitra raha faranteo. Hoy ny ministry ny fitsarana nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety efa vita ny fanadihadiana teo anivon'ny ministera ary miandry ny any amin'ny Bianco sy ny pôle anti-corruption voapirofo fa nisy ny kolikoly sy ny tsy fetezana nandritra izany Gaëtan Andriatsilavo. Nandrasany be sy ny maro ny vokatry ny fanadihadiana natao tamin'ny fisian'ny tranga kolikoly nandritra ny fananana ompitsara sy prakitra raha farany teo. Nilaza ny ministry ny fitsarana androany fa efa vita ny fanadihadiana eo anivon'ny ministera ary efa noraisina ny fanapahan-kevitra. Ny foanana tanteraka ny fananana raha ny fanazavana. Ary dia hita tamin'ny alalan'izany enquête sy investigation izany fa tena maro be tokoa ny dysfonctionnement tao anatin'izany concours faran'izany ny présélection ary dia tena hitarika mihitsy tsy fahadiovan'ny concours izay natao farany teo. Hitandroany ny conseil d'administration tena ny école nationale magistrature et des greffes dia olazaiko sy ambarako aminareo androany zany fa ny didy sy ny didy fanapahan-kevitra izay nataon'ny conseil d'administration vokatry ny rapport izay nataon'ny mpiara-miasa amiko bureau de coordination et de contrôle teto anivon'ny ministère ny fitsarana ho foanana tanteraka ny fananana farany teo na mikasika ny mpitsara zany na mikasika ny prakidrara. Naiky ny ministra tompon'andraikitra fa nisy ny tsy fetezana teo amin'ny fikarakarana ny fananana ary efa fantatra ny olona sy ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Na izany aza, miandry ny vokatry ny fanadihadiana avy amin'ny Bianco sy ny PAC na ny pôle anti-corruption. Vita soamantsara izany enquête zany raha eo amin'ny lafiny administrativa amin'izao fotoana izao. Ny any amin'ny Bianco mbola mitohy ny resaka penale ho andreo izay tompon'andraikitra rehetra mitafiditra na bororoy tamin'izany zavatra izany. Mety efa misy koa ny any amin'ny pôle anti-corruption sy any police sy ny gendarme tsy fantatro fa ny any amin'ny Bianco aloha dia fantatro fa efa be ary tena broso be ny enquête any ary mifandray tapaka izahay. Andrasana araka izany izay vokatry ny fanadihadiana momba iny fananana farany teo teny amin'ny ENMG iny. Andrasana ihany koa ny fampiarana ny lalàna amin'ireo voakasika izany ary ny fanatsarana ny fananana izay misy fiantraikany be eo amin'ny mpifaninana izay efa samy nanomana araka ny faripahaizany avy. Mifanohitra tanteraka ny voalazan'ny mpitandron'ny filaminana sy ny teo anivon'ny Banque Foiben'ny Madagasikara manoloana ny fiparitany vola sandoka eto amintsika. Ny zandary milaza fa misy mahavita vola sandoka amin'ireo vola vaovao eto amintsika. Mifanohitra amin'izay kosa ny voalazan'ny gouverneuran'ny Banque Foibe Gaëtan Andriatsilavo. Nanamafy ny teo anivon'ny Banque Foiben'ny Madagasikara androany fa tsy mbola misy mahavita vola sandoka amin'ireo vola vaovao eto amintsika
izay efa no amafisina ny singa fiarovana ao aminy. Ireo 10,000 ariary sy R1,000 taloha no ahitana izany raha ny fanazavany gouvernoura. Reo vola sandoka reo zany indrindra moa zany reo le ngezabe hita reo dia mikasika reo vola navoakantsika tamin'ny 2003 ancienne gamme mampilazatsika azy zany zany hoe le 10,000 ariary taloha na 5,000 ariary taloha zany fa reo vola vaovao navoakantsika tamin'ny herintaona zany na dia misy manezaka anao sandoka dia sady kely de kely ny lanjany kely lanjany no vetivety kely dia fantatra izy hoe vola sandoka izy zany. Zay zava-misy amin'izao fotoana izao. Donc zay zany mba tsara mba ampitaitsika satria misy sasatsasany amin'ny mpanao gazety sy nareo kory mantsy mampifangaro an'izay zavatra zay misy vola sandoka ho ny tratra dia vola vaovao ny aseho. Nefa tsy mikasika mihitsy ny vola vaovao zany vola sandoka tratra zany mikasika ireo le vola taloha zay na R1 zany na 10,000 zay efa navoakantsika tamin'ny 2003. Tsy izany anefa ny zava-misy raha ny navoaky ny teo anivon'ny zandary farany teo. Ireo vola vaovao 10,000 ariary, R1,000 ariary sy R2,000 no efa nahitana fa misy mahavita sandoka. Tahaka izao raha tsy ivona ny voalaza ny serasera ny zandary. Vola hoe azo vola sandoka reo amin'le R2,000 ariary sy le R1,000 ariary amin'le vaovao. Araka izany, samy tokony hitandrina ny tsirairay avy ary anara-maso ny vola ampiasainy. Manana didy ampandren'ny mpitandro filaminana na ireo tompona andraikitra akaiky azy ihany koa ny olo-pirenena raha misy ny fiparitahan'ny vola sandoka. Tsy ny vola sandoka ihany tsy ivona no efa hita eto amintsika, efa misy ary efa tratra ihany koa ireo fitaovana fanaovana vola sandoka farany teo. Lafy vaovao hafa kosa indray dia saika mitaraina avokoa ny mpandeha amin'ny zotra dezay miazo any Vato Antananarivo noho ny fampiakarana sarandalana izay nanomboka omaly ho an'ny anivon'ny komuna Ivato. Ny fampidirana zotra hafa ny vahaolana amin'izany fanadidina. Andro faharoa ny ara-ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny zotra D mampitoy an'i Vato Antananarivo. Mitaraina ny ankamaroan'ny mpandeha. Metraka mivantana eo amin'ny vola mivoaka amin'ny isa-tokantrano ny fampiakarana ny sarandalana io ho an'ny amaro. Misy efatra izay ny trano dia samy mandofre. Defa tsy zaka ny siba daholo ny zavatra rehetrarehetra izay atao trano na miena ny azo tokony ahena satria ny frais tsy maintsy obligatoire ny mandoa an'iny. Efatra izay na trano. Vidiny mety zaka ihany kosa satria arizato ny lanapinan'ny jimandaty zany. Tsy misy afa-tsy ny fampidirana zotra vaovao no heveriny teo anivon'ny komuna Ivato vahaolana manoloana ny fampiakarana sarandalana io. Efa nisy ny fepetrany raisina manoloana izany, saingy mbola tsy nisy ny valiny. Izahay eo an-dranony izay efa ambolana maro mba tsy tenenako efa ho herintaona zao no mifampiresaka foana hoe mila zotra anankiray izay tsy mifanitsaka velively amin'ny zotra D. Tonga amin'ny cité de cadre no angatahana hiakatra any Antananarivo. Ny arangaranga ny ATT moa zao dia hoe satria ilay zotra teny ao ampidinina ty dia zone urbaine fa tokony suburbaine. Ekena raha izay ny délimitation fa izahay eto zany dia tsotra fotsiny. Raha ohatra ka tiana mihitsy ny vahan'ny fahasahiranam-bahoaka efa mivoatra dia mivoatra ny toetra rà amin'izao fotoana izao. Efa manalinalina, efa hiditra manetsina ny mponina etỳ amin'ny faritry ny Vato sy ny manodidina. Dikan'izay mila mivoatra koa zany ny fitaterana fa tsy vita ny limina de irery izay manao ny fitiavan-tena ny be loatra amin'ny fanaovana tapatranany. Raha ataony ka tsotsotra nefa toy izao ny endriky ny fivoambolany isa-tokantrano noho ny fiakarana io. Ohatra ho an'ny olona efatra ao anatin'ny tokantrano iray. Raha toa ka samy mandoa 900 ariary isan'olona ny mandroso sy miverina ao anatin'ny andro iray, manome 700 sy 4,000 ariary. Mahatratra 4,000 sy 4,000 ariary kosa ao anatin'ny iray volana. Mety hitomba voroeny anefa io manoloana ny fiodinana andalana izay ataon'ireo taxi be izay mbola handoavana sarandalana hafa. Tsy mety dia
manao tapadalana miverina tsy tonga any amin'ny tokony hijanonana, tokony raha ohatra Antananarivo efa Sikosivato dia mijanona Mbobao ny sasany na eo Mbobao dia efa mihodina. Miolana dia ato amin'ilay mihodina tapadalana ary ny tapadalana nefa dia miferany zareo 500. Dikan'izany zany a misy zavatra omeny tamin'ny Antananakavy fa tena ho fialahany amin'ny tamainankavanana mihitsy a ireo lay mpanjifa zany hoe mpandeha zany 500 ariary isaky ny tapadalana. Ny qualité de service na ny kalitaon'ny tolotrasa zay ataony zareo efa teneniko foana fa tsy mahafapo ary mampimenimena ny vahoaka fa tsy mahafapo mihitsy a fa dia mihodina an-dalana foana. Fa le tapadalana zany tsy mety aminay satria zany polisy dia akamizareo efa-jato nefa tokony matelinjato. Raha hiverenana 900 ariary ny Antananarivo Ivato ankehitriny, 400 ariary ny Anosiala Antananarivo, 500 ariary ny tapadalana. Araka ny nambarany teo anivon'ny commune Ivato hatrany, ny coopérative sy ny ATT ihany no nandray io fepetra io fa tsy nisy fifampiresahana tamin'ny teo anivon'ny commune. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray nentina aminao anatin'ity fanadidinana manaraka ity ny antsipirizay izay etiny Henri Florio. Ny voaka androany ny larina fahenina amby telopolo ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Ireo lohatenim-baovao misongadina ny mahakasika ny candidat Anne Rajoelina. Élection présidentielle, Anne Rajoelina à la porte du pouvoir. Hitanao amin'ny pejy fahatelo, faefatra ary fahadimy no ahitanao izany. Ao amin'ny pejy faharoa indray kosa no ahitanao football élection FMF, qui sera le successeur d'Amady. Ao amin'ny pejy fahavalo ny mikasika ny tontolo ny fifidianana sy ny tontolo mahakasika izay. Ao amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo indray kosa ahitanao ny tontolo ny vaovao ara-panatanjahantena ny ivelany. Farany ao amin'ny pejy fahaenina ambin'ny folo, l'Allemagne gagne du terrain en Afrique, la France y perd. Ao amin'ny pejy fahavalo ambin'ny folo indray kosa Arinjaka Andriakota Ratozana Manana, ingénieur de la start-up malagasy dans le soixante africain. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanao teny fampitandremana indray ho amin'ireo mpifindra-monina antsokosoko avy any Meksika. Ny filoha Amerikanina Donald Trump tamin'ny Twitter fa tsy andefitra intsony ireo miaramila Amerikana. Fanadina. Ireo demokrata no namela azy ireo hiditra ny sistan'ny Amerika. Ireo demokrata no namela azy ireo hiditra ny sistan'ny Amerika. Isan'ny teny nambaran'i Donald Trump tao anatin'ny horonan-tsary izay nataony tao anaty tambazotran-tserasera Twitter ny alarobia teo no ny fitsarana ilay Meksikanina fantatra amin'ny raharaha fanondranana antsokosoko rongony izay voaheloka hiditra ponja mandra-pahafaty voarohirohy tamina famonoana polisy miisa roa. Antony indrindra nanaovany ity filoha Amerikanina ilay horonan-tsary sady nanamelohany tanteraka ireo demokrata ireo. Tokony ho toriana ireo olona ireo ilay olona republikanina pomban'i Donald Trump. Entsakilany nefa mirosa hatrany ny fidiran'ny mpifindra-monina miditra ny Amerikanina, isan'izany ny avy any Honduras sy Salvador. Manoloana io mitazona hatrany ny teny nataony ny filoha Amerikanina ary ny teny tamin'ireo vahoaka maro fa tsy ekena velively ny mety hisian'ny fiatraikan'ny fitoban'ireo mpifindra-monina ireo. Izay namarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloha amin'ny fodalo. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax, la qualité au meilleur prix. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'i Blue Line TV, narahinao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca vitre. Labelcom, narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.